Ho ampitomboana mandrakarivo aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Misaotra raha eo noho ny fitiavana sy ny famindramponao anay, ka hamelomanao ao anatinay mandrakariva ny fitiavana sy ny famindramponao. Ianao ilay Andriamanitra tia anay, mihevitra anay mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Ankehitriny izahay dia hiaino indray ny teninao, ilay teny fiainana, ilay teny sarobidy, ilay teny izay manova ny tontolom-piainanay, andraisanay ny fahamarinana marina araka ny sitraponao. Koa mitenena aminay Tompo, fandreto vonina iaino izay mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo. Amen. Mofinaina voalahatra ho antsika anio ry havana ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 10, andininy 4telopolo hatramin'ny 770. Asan'ny Apôstôly toko 10, andininy 4telopolo hatramin'ny 770. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: Ary Petera nilobava ka nanao hoe, hitako marina tokoa zao fa tsy mizahatavan'olona Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy, ka manao ny marina no ankasitrahany. Ianareo mahalala ny teny izay nampitondrainy ho amin'ny zanak'Israely, mitory teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesoa Kristy. Izy no tompon'izao rehetra izao, dia ilay teny natomboka hatrany Galilia ka notoriana tany Jodia rehetra teo aorianan'ny batisa izay notorian'i Jaona, teny amin'ny Jesoa avy any Nazareta, izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, sady nandehandeha nanao soa sy nasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly, satria Andriamanitra nomba azy. Ary izahay no vavolombelon'ny zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tanin'ny Jiosy sy tany Jerosalema. Izy dia novonoiny na antony teo amin'ny hazo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo, ka nasehony marimarina, tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona izay notendren'Andriamanitra rahateo, dia taminay izay niara nihinana sy nisotro taminy, rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary izy nandidy anay hitory amin'ny olona ka hanambara fa izy no voatendrin'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Izy no ambaran'ny mpaminany rehetra, fa amin'ny anarany no hahazoan'izay rehetra mino azy famelan-keloka. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ity Asan'ny Apôstôly toko 10 ity dia mitantara amintsika ny namonjen'Andriamanitra any Kornelio. Kornelio ilay lehilahy kapiteny tamin'ny antokony miaramila ny Italiana, samy niona tamin'Andriamanitra na i Kornelio na i Petera. Nisehoan'Andriamanitra i Kornelio mba hahafahany mampiantso any Petera, ary tetsakilan'izay koa i Petera dia nisehoan'Andriamanitra ary nirahan'Andriamanitra hamonjy any Kornelio. Nitarika any Kornelio
ho any amin'ny famonjen'Andriamanitra no iraka manokana na ny mission izay nanirahana amin'ny Petera ho tonga tany. Ary rehefa mamaky hatramin'ny farany izao asan'ny apôstôly toko 10 izao isika dia nefara tamin'ny fanaovana batisa azy sy izay rehetra tao aminy izany iraka notanterahany Petera izany. Eto amin'ity mofinainy ity arak'izany ry havako malala no miezaka indray mamaly ny fanontaniana manao hoe iza marina moa i Jesoa Kristy? Iza marina moa Jesoa Kristy? I Jesoa Kristy voalohany ilay Mesia ho an'ny olona rehetra. I Jesoa ilay Mesia ho an'ny olona rehetra. Ny hoe Mesia dia ny hoe ilay voaositra ho famonjena ho an'ny olona rehetra. Araka ny voalaza tokoa ry havako malala dia nambara fa avy amin'ny Jiosy ny Mesia, avy amin'ny Jiosy Jesoa Kristy, fa tonga ho an'ny olona rehetra kosa izy. Avy amin'ny Jiosy ny famonjena, izany hoe ny loharano famonjena ihany no avy amin'ny Jiosy, fa tsy niazona samirery ho azy ireo ny famonjena, fa nivelatra ho an'izao tontolo izao. Eto ary dia nilobava i Petera, nanaiky fa Andriamanitra tsy miangatra, Andriamanitra tsy manavaka fiaviana, Andriamanitra fa manana anjara amin'ny famonjeny avokoa na ny Jiosy na ny jentilisa. Andriamanitra tsy mizatavan'olona Andriamanitra. Koa dia nanaiky Petera handrava ny saka ny fahasamihafana tamin'ny fiaviana, ary dia indro tonga ny an-trano tany amin'ny Kornelio na dia jentilisa ary. Efa nosokafan'Andriamanitra ho an'ny Petera raha teo ny maso, ny saina, ny fo, ny fieritreretana izany filazantsara na izany Mesia ho an'ny olona rehetra izany. Na dia voalaza ary fa i Petera dia apôstôlon'ny Jiosy, apôstôlon'ny voafora, dia nosokafan'Andriamanitra kosa ho any amin'ny tsy voafora, ho any amin'ny jentilisa izy, satria ny Mesia izay toriana dia Mesia ho an'ny olona rehetra. Ny famonjena izay toriana dia famonjena ho an'ny olona rehetra. Izany raha teo no hitantsika ny songadiny eto. Ny hany takin'ny famonjena fotsiny, raha mamaky ny andininy 5:30 isika, dia hoy ny voalaza hoe hitako marina tokoa fa tsy mizatavan'olona Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy, amin'ny olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Ny hany takin'ny famonjena dia ny fahatahorana azy Andriamanitra. Ry havako malala, miavaka Andriamanitra fa tsy manavaka. Efa nioaran'ny famonjen'ny Tompo avokoa ny fahasamihafana rehetra, na amin'ny fiaviana, na ny foko, na ny firazanana, na ny faripahaizana, na ny saranga samihafa, ny ambony, ny ambany, ny heverina ho manana na tsy manana, sy ny volokoditra samihafa. Efa nioaran'ny Kristy avokoa izany, ka ambara fa tonga izy ho famonjena izao tontolo izao, ary indrindra hitady sy hamonjy ny very. Mahazo matoky isika ry havako araka izany, fa manana anjara amin'izany famonjen'ny Tompo izany. Ho antsika mihitsy ny famonjena ilay Mesia izay ho avy ho an'izao tontolo izao. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika ry havana malala eto amin'izao mofinaina izao, raha manontany tsika teny am-piandohana manao hoe
iza marina moa Jesoa Kristy no valiny, i Jesoa Kristy ilay Mesia vaovao mahafaly na ny filazantsara. Izy ilay Mesia vaovao mahafaly na filazantsara. I Jesoa Kristy ilay Mesia miseho amin'ny tena maha izy azy, ilay Mesia hafa noho ny Andriamanitra nivavahany Kornelio, izay asehon'ny Petera amin'ny fijoroana vavolombelona eto. Manomboka amin'ny 19:30 hatramin'ny 17:70 dia maro lafy no fomba namaritan'ny Petera ny maha Mesia, maha filazana tsara na filazana tsara na vaovao mahafaly ani Jesoa Kristy. Ambarany fa i Jesoa ilay Mesia, ilay teny soa milaza fiadanana, i Jesoa ilay tompony izao rehetra izao, i Jesoa ilay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, i Jesoa ilay Mesia nanao soa sy nanahasitrana ilay nomban'Andriamanitra. Ambara fa i Jesoa ilay Mesia, ilay filazantsara novononana hantona tamin'ny hazo nefa natsangan'Andriamanitra tamin'ny andro fahatelo. I Jesoa ilay Mesia voatendrin'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. I Jesoa ilay ambara fa efa nambara ny mpaminany ary amin'ny anarany no ahazahoana famelan-keloka. Ravako malala, miharihary ao anatin'izao hafatra izao ny votoatin'ny filazantsara na ny mahafilazantsara na vaovao mahafaly an Jesoa Kristy. Izy tenany no filazantsara, izy Jesoa mihitsy no vaovao mahafaly ho an'ny olona rehetra. Eny nahazo anjara tamin'izany koa i Kornelio. Arak'izany ravako malala dia ambara fa irahan'ilay Jesoa filazantsara isika hitory izany filazantsara izany. Eo amin'ny 2:70 manao hoe ary izy nandidy anay hitory amin'ny olona ka hanambara ny filazantsara. Hitory sy hanambara ny filazantsara dia Jesoa Kristy, ilay milaza fiadanana tompon'izao rehetra izao, ilay nomboana tamin'ny hazo ary natsangan'Andriamanitra, ilay manana ny hery sy ny fahefana rehetra no antom-pisian'ny mpino. Arak'izany manana didy isika hitory ny filazantsara fa tsy hitory tena, tsy hitory na hanambara ny maha isika antsika na izay maha izy azy ny tena, fa hanambara marina ny filazantsara ny Jesoa, ilay famonjena ho an'ny olona rehetra. Dia ambaran'izao mofinaina izao koa ravako malala fa tonga ny filazantsara, tonga ny vaovao mahafaly tsy sanatria tonga hanafay na hikapoka na hanome loza, fa tonga ho fiadanana, hanasitrana, tonga hanangana amin'ny maty, eny tonga hamela heloka. Ao anatin'izao ankatoky ny fankalazana ny Krismasy izao, ilay iandrandrantsika ny fankalazana ny fahatongavan'ny mpamonjy, dia mahazo manantena isika ny famelan-keloka izay omeny antsika ary ny fiadanana izay atolony ho antsika. Efa tonga mantsy izy ho filazantsara
ho vaovao mafaly ho antsika. Ao anatin'ny vanim-potoana izay mampiferin'aina sy hiatrehana ny olana maro samihafa isika ankehitriny, fa ao anatin'ny vanim-potoana ihany koa izay afaka manantena ny famonjen'i Kristy marina, ilay vaovao mafaly ho an'ny olona rehetra. Dia ho an'Andriamanitra ry havana ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny vaovao mafaly ny Jesosy Kristy. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, Andriamanitra filazantsara anay, ilay vaovao mafaly tonga hamonjy ny olona rehetra ary manana anjara amin'izany izahay. Misaotra anao izahay, ilay manaiky hiteny aminay amin'ny fomba rehetra. Ankehitriny Tompo dia entinay eo anatrehanao ireo sokajin'olona voafatotra ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Entinay eo anatrehanao ireo sokajin'olona izay vesaran'ny fahoriana maro samihafa amin'ity fiainana eto an-tany ity. Ianao no niteny faran'ny zanaka anao hanafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Mivavaka aminao izahay amin'izao vanim-potoana katoko ny Krismasy izao, mba ho vaovao mafaly ho an'ny olona rehetra, hitondra fanafahana ho an'ny olona rehetra tokoa ny filazantsaranao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy no anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.